Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nanatona an Jesosy i Petera. Jaona toko voalohany. Jesosy ilay mpamonjy dia eto. Lazao ny olona rehetra. Raha oviana izy ny tonga. Tsy afaka niandry intsony izy venina. Miazakazaka makany amin'ny varavarakely izy. Mama, roviany dada no ody. Tsy tokony ho ela intsony izy. Nikasany hiverina avy any amin'ny diany mahakasika ny varotra izy androany. Mana tena fa tsy ho tafitsoka ao anaty fitohanan'ny fifamoivoizana izy. Hitondra lalao vaovao amin'ny solosaina ho ahy izy. Raha mba izao ane izy ny tonga, dia faly ery aho. Raha mba izao izy no tonga. Nihevitra zavatra toy izany koa ny Israelita taona maro lasa izay. Niandry izy ireo ary nanantena fa ho avy tsy ho ela izy, ilay mpamonjy izay nampanantena an'Andriamanitra. Tsy nahandry i Andrea. Nanantena an'ilay olona hitondra famonjena sy fiadanana izy. Ny tena tiany indrindra dia niaraka tamin'ny Jaona. Niresaka momba azy foana izy ary nahita azy mihitsy aza. Ary indro fa tonga ilay andro tsara indrindra teo amin'ny fiainan'i Andrea. Nijoro teo akaikin'ny Jaona teo amoron'ny oron-Jordana izy raha niantsoantso tampoka i Jaona. Jereo, io tonga io izy. Jesosy ilay mpamonjy nampanantenaina. Nijery ny toerana nisy an Jesosy i Andrea. Tonga izy. Tonga ihany izy. Tia fantatra an Jesosy i Andrea. Niara nandeha tamin'ny namany tao aorianan Jesosy izy. Fantatry Jesosy tsara hoe iza no tena nitady azy sy te hanfantatra azy. Nitodika izy ary nanontany hoe, iza ny tadiavinareo? Inona no ilainareo? Aiza ianao mipetraka? Andao hiaraka amiko dia asehoko anareo. Tampifaliana sy fientanentanana no nanarahany an Jesosy. Ary nahita ny toerana izay nonenana izy ary nitoetra teo aminy nandritry ny andro iny. Ny miaraka amin'ny Jesosy no fifaliana lehibe indrindra. Fantatrao ve izany fifaliana izany? Mety ho tena falibe i Andrea. Tena maika mihitsy izy ilaza amin'ny olona ity traikefa nahafinaritra ity. Ambarao fotsiny dia ampy izay. Iza no azonao iresana momba an Jesosy amin'izao andro izao? Niresaka momba izany tamin'ny rahalany aloha i Andrea. Simona, hitanay izy. Tonga eto Jesosy. Andao miaraka amiko. Tena mila mahafantatra azy ianao. Nifindra haingina ny fientanentanan'i Andrea. Simona nino ny rahalany dia nandeha niaraka taminy. Toy ny hoe niandry azy i Jesosy. Fantatry Jesosy mihitsy aza ny fanampiny anarany. Ianao ny Simona. Saingy manomboka izao dia atao hoe Petera ianao. Anarana vaovao. Midika izany fa ataon'i Jesosy olom-baovao izy. Ny fitadiavana sy fanarahana an Jesosy dia hanovantsika ho amin'ny tsaratsara kokoa. Manome herim-po azy izany satria manova ahy koa izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.